HF ireto avy namelona ny tantara olomamy sy raha efa sofinaritra niaraka tamin'ny Anja, Priscilla ary Ventsiniana. Efa nampidirina daholo fe aloha ny biby fiompitsika ao e. Ay fe, aza matahotra anao fa tafiditra daholo ka. Ay kosa. Mampatsiahy ihany aloha fa sao dia adiny ndraiky matsy ka hainao ihany fa reo matsy mba fidiram-bolantsika ko tsy maintsy aramaso tsara sy atao tsara karakara dia tsy atao ambany zavatra le izy. Tsy misy tokana atahoranao zany tsy dadabe a. Mampiditra andreo foana izy isaka larivo ohatr'izao no misy karakarako sakafontsika mianaka e. Va zao ary aina avadiko kely aloha ny tafy manahoana ny fandehan'ny fianarandriko ao mandeha tsara ihany sa misy olana? Ie, azo lazaina hoe mandeha loatra dadabe a. Somary mafimafy ihany fa ty famanana fanadinana ty koa moa tsy maintsy mila ezaka ko. Eny tsy maintsy atao izay afaka ry a. Izay indrindra retsy tena mahatoky anao ary mitondram-bavaka anao mihitsika miasa mafy tsara foana e. Ny fianarana neny lova tsara indrindra. Zany mihitsy ry dadabe a. Sady rehefa mahay ndriko a dia tsy ambakan'ny olona mihitsy hoe ho ambanimbaniana zany. Zany mihitsy ry dadabe a. Fa tena misaotra anao moa zahay satria na dia izao ara ny toerana misy atsika dia tsy mikiry solika ianao manao izay ampianarana nahatra tsisy tokony isoranao zany rehetra raha mbola manana fahafahana ka hoe afaka mampianatra andriko a dia ataoko arak'izay tratra mihitsy ny ampianarana andriko mandra-patonga amin'izay tanjona tatiavondriko e. Dia toko koa no meko anao ry dadabe a. Aza matahotra ianao a fa tsy ataoko misy araka ny tany izao fitiavanao izao. Fangatahako anao rehetrarehetra dia izao. Hoe ahoana? Ino tsara tazony tsara trano ny fahendrenana ananao. Azonao zany tadio fa onjomonitsika mianakarera ny eny oetra hoe tsy misy havana tsy misy hoe mba afaka hanampy antsika zany ny fianakaviana tsy misy zany. Izay no itenenako anao tsara satria ny fahendrenana izany hampinga iray entina miatrika ny fiainana rehetra. Fa zao marina ry dadabe a. Fa manina marina ho antsika tsy mananavana na fianakaviana mitsidika izany mihitsy. Sa ve dia tena tsy manaraka lazainao? Sa manana ihany fa tsy tia lala? Indrisy anaka tantara lava be ny amin'izany rehetra. Aza dia miasa saina be amin'izany fa ny fianarana atao tsara e. Mbola ho avy amin'ny fotoana ilazako aminao ny marina sy ny tantara rehetra. Azonao fa hatreo aloha ny fanadinana dia tsy tiako hiasa saina be ny amin'izany aloha ianao amin'izao fotoana izao e. Indray ariko fa masaka anao tia vary e. Aloha bateko vetivety. Ataovy. Sady mbola nenda an'ireto vily kely reto koa ary zako. Asa tao be siranaka fa tena tsy lahitrako le iziko. Endry a. Fa za aloha andeha hanidiny vavahady sy hijery ny manodidina koa e. Zay fa lasa e.
fihetsika ny hoe ahazoantsika taranaka atreto aloha romamy dia manantena azo lazaina hoe misy mangirana ihany ity fitsaboana ataoko ity sady ilay dokotera ny karakarana koa tena tsotra sady mahafinaritra be mihitsy. Ay kosa mahavelom-bolo tanteraka izany ko fa toy izy foana aloha ny fitsaboatiana retsy raha sitrakan'Andriamanitra ny ahazoantsika zanaka dia tsy maintsy mahazo foantsika sady tena ataony mafatifaty amin'ilay ohatrandriny aza mampomeo koa romamy hita fa zany ko so dia veriny fa vazivazy ary zany ka fa vazivazy ny aloha dia izany no tiako ny aloha zao vavikely ny zanantsika voalohany ary izay tena iriko atrona ny andray aloha izay omen'Andriamanitra dia tiako daholo tsy manasafidy atsinako na izany aizany hoe tsara ihany mba manao vina sy mananofy ireny ihany ny mantsy tsy maintsy tanteraka rehefa sitrapon'Andriamanitra eo romamy tonga eo foana fa ianao aza kifikify be ohatran'io mantsikitsiky efa miezaka ihany ary romamy saingy misy fotoana fotsiny ahy mieritreritra dia nina mafo ny vitanao ve niaritra amin'izao tsy fiterahantsika izao rehefa anjarantsika miaraka ary voaditsika teo ambony altarany hoe naobonga na okile maina dia fanjarantsika izany ka aza dia alefa lavitra re sainy tena vahoaponao ve izany teny izany sambatra loatra ary mamy sambatra manana vadiny manana lasy tena tiana ohatranao aza misotrotra izany rery volana vatiko ianao rehefa iraitsika izany dia miara mizaka ny zavatra rehetra fa izao fananana iomana fa hoaisitsika ary mamy angamo ianao ty tsy miasa sapotsiny vany fezandray any mbola miasa sapotsy hatramin'izay tena fa baraka marina fa tsy malala andro tsony izay dinako anao hoe tsara sy marina eny andeha iomana zaniko fa izy aloha tsika nandeha mba ny matasoana sahoanao izay no tsy manina na ara-pitsoratsika bonity matasoa tsy tianao sa misy ino tsy misy tiako fa gaga fotsiny hoe tsy lavitra loatra very manina ena nefa mampananao any amin'izany tsika mandeha fiara any amin'ny hotely koa tsika no mipetraka mandritra ny fivahiny anantsika ay eny ary andeha iomana vetivety aloha izany dia aza ela loatra any tonga dia any ambany any mandry anao ie vetivety aka zavatra ty toerana andehananay somamytika marina e ohatrany manao an'ilay fahatsiarovana taona maro lasy izay taty koa mantsy hitondra ny patrika asy ny rahanay tamin'izany fotoana izany ary mbola taty koa ny zakako mangity indrindra satria taty ny nandozako sy nanariko ilay zanakay mbola mena vava tamin'izany ny zanako mbola velona tokoa ary ve sa maty ny androtrina narenay sy patrika azy taty iny ka tsy teritreritra an'izany tsony ary eo no avy amin'izany mbanjiny ny sady fahatsiarovana sendra mba nyelona koa nge iny mino fa mba kisendrasendra fotsy izao ve fanjony izao
aina zany ianao anaka fa dia afaka somba tsara tamin'ny fanadinanako avy alofiniko zany zanako zany avy dia misaotra mandriamanitra fa dabe afaka soma tsara dia misaotra anao koa na mampiana fahako nantateraka amin'ny fianarako tena faly anaka tena faly mihitsy tafita ihany ilay zanako kely marinako za koa ny tena faly sy dadabe fa ina aloha fanomezana miny dadabe anay misy mihitsy aho ka fa zao aloha aloha aleo sika aloha hikarakara sakafo dia mba atao miavaka tsotra ny mahazatra zany sa tsy maninaka fahono ary iainy hoe amona indray mba lasa ihany ho any saiko hoe ianao tia moa zany mbola ano fianarana sa ahoana eo indrindra za mampiasa sainanahitra dadabeko otry fa ahoana raha no fianarana eto amintsika ny tsy misimisy akory sady lavitra be vao misy raha tsy hanao indray dia mety ho veromoka fotsiny mezaka natavatra izay tena tsy fantatra hoe tsy haiko zay mety aminao re ataony ono ahy maninona moa ianao raha alefa mianatra ny taninarivoka tsy tianao ve zany amin'izay mantsy ianao mora mahita asa sy mamahy zavatra maro samihafa ihany koa raha makaniko no dia mety ve zany ry dadabe fa nahoana moa tsy mety koa ataoko ahoana koa zany namelanao rereto tsy hoarako daholo angendra raha eto na ny fikarakarana reo biby fompo ireo ary sady iza koa no raha fantatro any ka tsy mety sa mandehana taminarivo zany ianao any anaka efa lehibe mila mivelatra sy mivoatra sady tsy tiako raha ohatra ka hoe tapaka sahady ny nofinofinao sy ny ezaka izay efa nofosanao dia ny fianarana zany efa matomatesanao io ka tokony toisana ohatrany farany ka na izany raha dadabe tsy mahafoy anao misy zahy sady tsy mety amiko ny amilanao rereto ianao aza dia matahotra tsy maintsy milamina ny eto aleo fa akaninaivokely zavikely dratsaonina hanampiana eto ka aza dia sanao sainany hoe biby fiompy zany ny tenanao mpanjina zany efa hatitra efa atao hoe masoandro mody le iny koa mantsy to olona mazoto miasa ihany dia izy no asotoko anao eto zaza mba azo etokisana ihany mantsy le kely iny ny fahitako azoko no zao arany izy aleo aloha andinika tsara ary dadabe ka zay vao manapa-kevitra ohatry ny hafa ihany mantsy zany eto zaniko ianao ihany ray no herany zay mampasoto anao zay no ataovy ary ataovy atsaina fotsiny fa mbola mazoto foana hanampy sy karakaranao sy ny fianaranao dia misaotra rery dadabe fa aleo aloha andinika tsara zay aloha fa taraiko eto fa mbola maikesina koa zay zao ihany fitiana hoany rehetra fitena sakamalao dia tongolo gasy fa ny loka moa dia ikalamara no vonoy ataotsika loky mba fety androany fa afaka fanadinana ianaoko endrery dadabe zao ny tena hitako efa mba matavitavy ao no sady efa lany atodiko io iny ka efa antitra dia akaona ronikely vao iendasinao tainao tsara le amin'le fanaovana azy endry anatsy ny tena zay anao dia faikony zay ary aloha fa lasa vetivety aza tino asivo an'laisaka manao ela zany fa taiza fony ianao zao no antaniko hoe taiza fonako
tsy hitahita mihitsy zasy volana zao a tena gaga rehefa mifampanontany mihitsy hoe fanakaiza ary minona efa firy volana zay tsy tazana tsony tsy tonga tany an-trano tsony sady amin'io a tsy mandeha tsony lehilahy ranao finday naveziveziny fiainana teny sahirana mitady asa rea ay zay tena marina momba ny hoe telefonina tsy mandeha indray very lasa mipangaro posy nozakoza tandrema ihany a tena enjana mihitsy raha azoko tsara zany dia avy nitady asa ianao io zay indrindra saika anatra an'ireo dosie reto aho zao tefa amin'ireo orinasy ry dia mbola tsy mandray mpiasa hoana ry zareo tena reraka dia aleoko no mandeha mody sady efa miariva kotsy ny andro mampalahelo koza mahazo anao zany ka fa hono ah fa asa ohatrany hoe ahoana moa zany tena tadiavinao io raha fahalalako azy matsy a dia olona ohatrany mba tena manam-pahaizana ihany ny fahafantaro na manam-pahaizana tahaka n'inona ary moa afaka anao inona ainao ihany ny fahafantaran'olona sy miakamakamba asa momba mivarotra sy commerçant na ohatraohatra izany ny tadiaviko zay mantsy mifandraika amin'ny maro-pahaizana nanako ay ve zao aleo fa ienoeno a dia raha vao mahita dia tonga dia lazaiko ianao dia misaotra betsaka zany ry mamy inona moa ny tokony saorana any amin'izany ry mino a zay ihany eny mahampinamana atika mifanampy a dia mifanavitra fiainana efa sarotra ity ve dia mbola ifampijerijery ihany zay tokoa aloha ny tena sakaiza tokoa dia tsy amin'ny andro rehetra araka ny fitenenana rea fa zao aloha mba omeo aho kosa aloha ny numéronao vaovao amin'izay mba afaka miantso anao amantsy raha ohatra ka sendra mahita sady mety tapitapika eo a ay ity ny coordonnéako dia atsoina amin'iny ara saika mitovy amin'ny numéro an'ilay cousin vo raity sady tena ilay volana mihitsy zao ny numéro anao a izy mantsy tena menimenina mihitsy hoe ela hony ianao tsy hita nisy fotoana ary izy nitady anao hoe hiaraka anao volonareo enao tsy hita ampitahoany amin'ny aloha felatsiniko tena mbola serina be za dia tsy afa manoatra rea eny zay angamariny fa andeha aloha mamaika kely amantsy sao dia tratrariva be atika io dia mbola mamerina fisaorana re dia mampamangy any amin'ny volana any mandra-piona mamy velao mamino volana izay nefa mivolo dia efa manify dia manify dia akoho mambolona fotom-pivelomana mianaraka efa tapitra fongana daholo ny fikasako andeha anatra ny andrenivohitra ary ity tsy tanteraka hatramin'izao tsy afa mihitsika eto hoe vola entina ankoa ary tsy misy tsony na ariara ary tsy isy tahiry tsony ato dadabe efa nanahoana ianao izay tato marary azy ena tena marary atao volony vatako ray manontolo marary ary amako makalo aina tsara fa sy mba tokony hiverana amin'ny hopitala re no io tena tsy aretina tsotra tsony izy ho mahazo anao zao oko zao anaka oko zao iena zaho ankambanaka fotoana faraniko aza miteny ohatr' izany ianao ry tadabe ka mbola mila anao ny izahy sady ianao ihany fa sika mianakarena mba mifanohana eto tsy ry aina efa tena kely ny haiko
fa fotoana ngamizao ilazako aminao tena mombanao anaka ataoko fa tsy tara ngamizany. Andro tadabea za miteny betsaka aloha ianao andeha ka dokotera no zaka. Iaina miverena aloha ianao anaka, tsy atratra zany dokotera zany tsony anaka. Ahoana? Manatony aloha anao aty amiko anaka, dia ao mba tazominy ty tanako ty, dia hitanao hitsovaty etsy fa misy taratasy mombanao ao misy azy dia ahitanao anaran'ny reny miteraka anao dia tenoy alo dia misy taratasy nampanarahany anao koa tao tamin'ny fotoana nahitako anao. Fotoana nahitanao anao anazy dadabe? Tena tsy azoko. Tena marina riena dia zaza nitezaiko fotsiny ianao. Zaza mena vavy anao tapapolana no nahitako anao. Andrekako. Tery amonjon-drano tery tena nahitako anao 17 taona lasay. Dadabe fa inona daholo zany? Vakio tsara fotsiny le taratasy dia hoazonao le tantara fa niteniko aminao anaka dia aza mitana lahero na mikasany hoe amaly faty ana iza na iza tadio foana ny anatra zay nataoko anao hatrizay. Tsy avina dia zay everinao fa valinao azy. Tena tsy misy azoko zay lazanaro dadabe ka. Tanterao fotsiny zay lazaiko anao zay fa dadabe oay tena dadabe tsy azy ilozanao andro dadabe andrekako dia ahoana zany ny amiko dadabe dia lasa tokoa ve ianao fa tena ahoana eny mivoatra anao andro dadabe tamin'izay vitanao rehetra, tsy adiniko soa rehetra vitanao tamiko mandria-piadanany ianao ry dadabe. Dia misaotra anareo rehetra izy mivady namaly ny fanasako androany aza mihafahafa fa izao no mba takatra holy anandro takatra zavatra mba tsotsotra ihany io. Ormino zao ve dia lazaina fa hoe tsotsotra sakafo ampitoloha be zao? Eno aky tsy misy mihoatra n'izao aizandray ary na dia hoe any amin'ny restaurant zany fa indrirery zany mikarakara andreto tato. Anka le kozinanay izay no nanampena teo ny karakaraka fa zany hoe mbola nisy asany fonjeny dia lasa izy fa maika hoany. Tsy maninona zany fa dia misaotra anareo ny karakara fa tena afa-po tanteraka. Fa zao ry izy mivady ahoana ke? Ny anton'izao feonan'izao sy izao fanasako anareo mivady zao moa dia tsotra ihany. Tiaka sisaka be dia be anareo tamin'ny fanampiana nataonareo anahy indrindra moa fa ianao ry mamy. Misaotra anao tamin'ny fikarakarana sy faneranelana tamin'ny fampijirana iasy Inona moa tokony isaoranao amin'izany ry mino Fanampiana ohatry ny fanampiana rehetra ihany fotsiny nataonay.
tsy dia hoe nisinina loatra akory sady io postanao io koa anie ohatrany hoe natokana ho anao mihitsy taorian'le feonao tsikireny tadidinao dia niala ilay komersialy atao aminay zany dia tonga dia nondrona taty aminao ny saiko kanso dia efa anjaranao io e izay tokoa angamba dia inona aloha ny vaovao kely volana tr'izay ela tsy miona an'izay inona makely vaovao eo ny maly tsy miova ihany zao sahiran-tsaina fitsaboteny izao e azakivy zany ry izy mivady fa zao tokoa misy profesora izay ihany fantatro afaka mikarakara momba anareo izy aloha efa ela ihany ny teto e zany verimino aiza misy an'izany volana sao dia mba vahaolana ho antsika kosa zany eno tena mahay ve aloha izany profesora izay indry izany efa betsaka angekiny dokotera nandehananay taizany tsy nitetezinay fa mbola tsy nisy mangirana mihitsy hatreto lenalehanay farany teo zao napana tena be ohatran'iny nefa avy eo tsy hitakory izay fiatsarany ny volanay fotsiny lany tena efa volana izay lany zay ronino izy loha tena mahay satria nisy mpivady zay zao hitako efa 10 taona ohatranareo zao koa ny vadiny fa inombola nantsaboana azy teo le profesora dia nahazo zazakambana ry zareo ka manina raha tonga dia omendry ny adresy le professeur eno tena liana be amin'izany mihitsy amako zao ary aleo amin'ny larobimaraina dia miaraka makantsika miditra amin'ny 12 mantsy amin'io dia ateriko any nareo amin'izay eny ary raikitra zaniko alaiko aty indri dia miaraka zany tsika efa mila tonga vao maraina be tsika be olona be mantsy aho zany hoe amin'eny indri dia efa mila tonga makana eto eny akia zavatra mahasoa zany tsy maninona mihitsiny misaotra betsaka ny amin'ny fanampindry tena misaotra betsaka Romino tena misaotranao amin'izany fanampinao anay mivady zany tokony mena ianao Romino fa raha miteraka somatsara eo izay mivady dia omena tena fanomezana farazay tsara indrindra ianao tsy misy sorana re zany ry zareo ampafira ny fanampiana ataonareo anany efa zany areo ataovy amin'izay ny sakafo fa varindresaka fotsiny tsika masotoa daholo ry zareo tena mbola nampy mihitsy zavatra vaovao tsara be ny lazainao teoko masotoa ry volana zazantsotona sy nitezany dadabe fotsiny azy zany fa mba tena navitako aloha ilay reniko nanary ahy zaza voateraka ve tena rina tany alavitra be tany fa mba inona loatra raha ny antony araka ny volaza tato mantsy dia hoe tsy fidonony dia raha tsy nisy ny dadabe azy zany dia tena tsy haiko hoe ahoana ny fiainako mety efa lasa sakafo ny biby tany anaty alatangamba tena mampivodifoko aloha zany na fidina tsy fidiny tsy tia lala sy tsy tia fantatra izay reniko any amiko izany vehivavy tsy vanina ary maty mitovy aminy fa ny azatratrako sy fantatro loha ataoko hitantsara izany atezerany zazana riny zany fa zany io ihany fa ahoana moa zany ny fiainako zany satria tsisy olona nampy akory tsy avana mba hanoana ny eto tanana ary tsy misy tsony ravina mako teto tanàna moa dia rasa niakatra ny andrenivohitra moa talohany nafatezany dadabe iny mety andeha akatra ny andrenivohitra ihany koa ngamizahtika dia rehefa mahazo vola dia mamelo maso ty trano bonikely nay sy dadabe ty aleo raha ngasa ianao taoka
oay tsy ie tena izy mihitsy io daso iantsoko iaina fa iza koa ry za miantso anazy zany za ve sindranarana mitovy aleo mandeha ka iza koa moa nolona mahafantatra aty iaina andraso kia fa iza moenona tsy madiso ohatray andindry sady ve kia za vo 4 volana zay iravo akia za ve de tsy tadidindri le namana mpiara-mianatra amindre taloha tany-tanàna kia oay eno marina ravikely marina ry tony ary tena niovabekindry izany aiza koa akizy ianao fa ohatr' zao ihany a fa vaiza aloha ndry dia andeha hoaiza to mirongetana beko avana-tanàna kiza io a saika hoe akatra hitady asa ty mantomany sy dadabe dia tsy misy miantoka tsony ky fiainako a zany andray marina to mampalahelo be mamangy avaorina kiry aina dia mahireza dia hoaiza zany zao ndry io dia misaotra kia tena mbola tsy haiko mihitsy saika hoe asa manolo aloha kiza dia rehefa manambola dia zay vo mitady trano ka nifatrana ty-Antananarivo zany ange kiry aina ka lafo be zany veky tsy ohatry ny any-tanàna zany hoe manorina trano dia mipetraka fa zao kia ahoana kirava amin'ny manamako andry a dia tsy maninona fa apetraka ao aminay aloha ndry mandra-pahitandry asa sady mampalelo ana ny jery andry ohatr'izao ka olona mbola tsy zatra tokoa ndry sady ararotin'ny olona fotsiny ndry raha eritrerisiny andeha hanofatrano zany andray kirava hoe tena misaotra kia ay misaotra ny amin'ny fanavotandriana aza mitomanatra anao ki fa mamenatr'olona oay marty ety andalina nge tsika izao andao aloha any amiko tsy dia lavitra tokoa ange ny tranonay sendra andeha hividy zavatra kely fotsiny a no fanozy tamindry teto tsy manina fa andao aloha ateriko any an-trandro io dia avy eo indray za miverina mihitsena eny ary tsy manina fa andao ary zany dia tsy mananeritreritra ny hitady an'io rendrio mihitsy zany ry zao tsisy raha koa dia kia na zay misy azy ihany amiko tsy ilaina akory ny mafantatra na miserasera amin'ny vehivavy mavandozo ohatran'ireny reto sary sy taratasy reto kiny napetra mitazomiko fotsiny a mba ho fanajako ny tenin'ny dadabe a fa raha na dezerako dia efa nidorako reto aiza kosa kia eny fanazany azy izy angeno nahitandry masanjo sy mitondra andrina indritra ny 5 volany sady mety hoe tsy fity niarako ny lazay-mbarina angena tonga azy nanarandry aza resena lahatra ity olona fandraisiko fahavalo kia raha tena ty ahy izy tsy naterana na hoe navela no tonga ety ambony tany hitondra n'izao fahoriana izao fa tany ekipa dia efa nisorony zaniko eny tsy manome tsy ny andry ary aina tapako loatra ny atezerandrika nefa tadio fa tsy hoverin'izay tsy horendry mihitsy izy sady mety mitady andry mafy koa ange zareo any izay mety tsy fantatry indry avelo anky izany resaka izany ka fa ono inona marina ho any asandry somba mety mahita asa ho anahy mantsy indry io miasa amin'ny agence le mpitady asa eny aky iza izany hoe tsy azoko tsara ka ny asanayky manome tolotra asa olona mitady asa dia manolotra mpiasa ho an'ny olona mitady mpiasa azondry ve zany afandray zaniko ka ina moa zany fa nitady toko aty ka sendra vato azo antoka mihitsy nazondry asaingana saingy mila miofana kely aloha ndry tsy manina aky zany vonina foana fa dia tena misaotra ndray aky ravo tena lahatra vamin'Andriamanitra mihitsy angamba miaona antsika tatyko raha pisana akitsika dia efa makany ampiasana fa mety misy tolotra asa mety amindry ao sady miandriany afaka mifidy patron zay no mahatsara n'le ao aminay eny tsy manatsafidy tsony aky rehefa mety amiko fotsiny dia hidirako ka zay angeo ahy zay vola azo koa mantsy dia angonoketiko mody any ambany vohatra
amelomako masintranompony kely nay sy dadabe izany tena mety mihitsy izany fa hony tokoa aky isa izany no mijezijezy mikarakara ny tranonareo ao amin'dry lasa miasa ty an-taninareo io inefa zanakaratsy manam-panefika ay fantaro tsara iny ka azo nyfosy mba tsotra ihany angely fa hitako azy iny ka zay mantsy fa omaky angandry ity tena be karama be mihitsy fa tena miova be mihitsy ny fiainandritsaka tsy dia hoe be karama hoana ky fa mba manaja ny asa ny tena marina dia mba manome fahafahapo kely eny ny olona dia ireny mitambatambatra ao no azoky tombony kely tena mampitsiretraka izy ny toerandry izany zao ny ataoko andria atao tsara fotsiny aky ny asa rehefa mahazo mifandry tokoa moa izany misoratra amin'izy ao anaty kopy sy ny kara-panondrondry ao misoratra amin'ny dadabe aka izy ny raiko atao anaty kara-panondry sy kopy aikosa izay ihany no tiako fantatra ka ilaina mazava tsara mantsy ny taratasy rehetra izay ngambaki fa andeha asa za efa reo daholo ny sakafo karakara indry dia za tsy sana varotsony efa nampiasana ny sakafo eny ary mazotoky misaotra kely dia faly izany izay mandray anao tonga so atao tranonay za no mamy monsieur mamy dia izy moa no volana vadiko efa nifampiresaka nareo tany amin'ny agence dia angamba efa milamindamina ny zavatra rehetra dia za koa fa mahafantatra nareo mivady dia misaotra nareo koa nandray ana tsy misy fisarana kea faraka mifanarahantsika dia kalasy madra indriny ato dia izany tsy moa tandray raha tsy isaka mifety manao hoe andro manokana izay lefa mifanarahantsika manko mazava tsara tompoko tsy manina fa mety izany ka volana tsara ngamba raha ohatra ka hoe ampahafantarinao azy daholo raha izay rehetra tokony atao isan'andro ny raharaha tena ataondry loha izany dia mikarakara sy manadio trano mazava ho azy dia ny mahandro sakafo sy manasa lamba dia mipasoka fa ny manadio ny fiara sy ny garazy indray dia aleo atao naisy ramsey ihany so matsy tsy araka ny dritsony izany fa raha tsy madiso ianareo mivady any izany moa ny ato eza ihany ka ny teniko amindry fotsiny ry aina dia izao ataovy tsara ny asandry ireo asa-pandreketana indry ireo ataovy tsara entina atao zanaka-trano ndry ato fa tsy hoe mpanampy akory ka raha ohatra hoe misy manahirana indrina misy zavatra tokony fanampiana dia aza mihafahafa mihitsy miteny aminay mivady izay mihitsy rena aza mihafahafa izany fa raha isotry ny ray aman-dreninao mihitsy izay iendrery zareo dia mbola mamirina ny fisaorana anareo ihany oay saika adimiko tokoa ny karaha mandry moa izany raha isindry daholo sa misy alefany amin'ny ray aman-drendry ka efa tsy manana ray aman-dreny tsony ay dia ilay dadabeako mba nitaizako ary fo maty voaingana izay nanosika hoe asa ty aminareo tereny ny fiainana ry miala tsiny akina movotamandry tena mampalahelo tokoa izany tantarandry izany eno tena mampalahelo mihitsy ilay izy dia tsy mba misy hoe fanampiany havana indray ve amin'izao zavatra mahazo andry izao ka ny ory tsy avy manana tsy mba nisy ny rahalaza izy dadabe hatra izay efa zatra mitoka mona sy voalikilika foana tena mampalahelo atyka voahitako tany amin'ny agence mihitsy izy teo dia ohatra hoe misy zavatra manokina sy nampamboraka be anazy ohatra ny samy nankina daholo tsika fa volana andana mba atoroy azy ny hevitranony dia atorotoro daholo ny zavatra tokony ataony amin'izao voaloha zao aloha dia aleo nareo miaraka mikarakara sakafo mety zay eny tokoa andaoky ena oety raha hoetandry ireo
Lasa saina lavo izany. Fa misy angaky. Izay vita kiny amiko tena potika no hafa. Fa misy inona ho aho? Lazao kia. Izay misy afaka nampianandriana. Izay fa hoe tena loza. Indri koa izany dia manao izay mampitaintaina ka. Fa misy inona ho aho? Ivany ngeky ilay lazina dokotera mba profesera Valentikiny. Dia lasa sy fa tsy afaka hiteraka tsoa hoe akisa. Izany moa. Sao dia mba lainga ki izany na zavatra tsy marina kosa. Saika ki dia indrindra amin'izany. Zero reto taratasy varana izy reto. Tsy afaka miteraka tsoa na vokatra fanafody be dia be taloha. Tsy miditra vita. Tsy azoko akia. Tsy tandrina hoana koa. Naiko kindrerana. Indrivy moa dia amafena. Misy tantarako taloha izay ke tena mbola tsy fantatr'indriny mihitsy. Dia androany tiako ilazana izany indray. Kanefa mialohan'ny tantarako an'ilay izy dia angaviako indray mba hitsina no tsiambaratevitsika sy indrindra fa zavatra tantarako izany. Izay kia. Mahazo matoky indray fa tsy hivoaka izany resaka izany ka. Ao kia tantarao fa tsy maninona. Ohatran'izay roapolo taona lasa izay mbola vavita ambin'ny folo taona afaka tety amin'ny matovina anankiray izay Patrika ny anarany. Izay aloha tena mifankatia ary manao matanjona ny vady mihitsy rehefa taty aoriana nefa ny andro sy fotoana. Toe-jaza? Aloha toe-jaza kanefa rehefa lazako tamin'ny Patrika hoe voavoaka dia tezitra fofoaka be izy. Dia zavatra nyteneny tamin'izay no mbola tsy vonanao iray mpianakaviana hono izy na morona tokantrano. Ndrekako. Dia nanao ahoana kia va? Dia niterena lala zazakia kanefa tsy nakeko hatrany farany ilay izy. Ry dada sy mama koa moa tamin'izany dia namery anay hoe hivady. Raha honany traro mihitsy azy Patrika hoe raha tsy ampakatra vady hono dia hokazay. Izany veky. Dia ahoana ny toyiny? Ny fara moa dia nanaiky tsy vita ny Patrika hoe hanavodiondry fisehoana. Fa ny soratra sy mariazy moa mbola miantra satria mbola tsy hanasa izy tamin'izany. Taorizay dia fanaraka ny fianakaviana Roatota fa hipetraka any ambanivohitra izay. Any bebeandry Patrika izany. Dia izay miteraka mba hoe hisorohana ny fahasambaraka izany. Dia nanao ahoana ki? Teraka ihany fendrika ahoana? Tany miteraka. Fa talohan'ny teraka dia laza foana Patrika fa mbola tsy vonana mitaizan'io zaza io hono izy. Misafidy ary aho tamin'izany hoe na hono io zaza io na isy rehefa teraka. Izany moa. Dia ahoana? Teraka ihany amin'ny farany. Saingy andrahoana Patrika ilay renibeny andeha tamin'ny fianakaviana Roatota hoe tsy azo ilay zaza fa matao akibo. Dia nataonareo aiza izany ilay zaza vao teraka ka? Sa nitaizan'ilay bebe amin'ny Patrika? Tapabola taoriana ny terahako dia nentin'i Patrika nandositra. Nentiny tany ambanivohitra Mantasoa tany. Dia tany lazarana hoe mila misafidy hony na mbola hiaraka aminy tsy misy an'io zaza io izany. Ray sarak'izay dia ho averana io zaza sy ny zanako. Andraiky? Izany kia. Tena lehilahy mavandoza mihitsy izany Patrika andry izany ka. Dia ahoana? Ahoana nataondry ary aveo e? Tsy mba fitiavana azy loatra kisa voaterina naraka ny safidiny naleoko fidy azy sy manaraka azy. Ndrekako. Dia vita andrify ve? Raha azo tsara izany dia nivononareo ilay zaza? Tsy vonoina izy ka. Fa ahoana nataonareo azy? Tsy nekeko hatrany fara mihitsy ny hamonoana ilay zanako. Ny any fara hevitra dia fonosoko ampy izy dia nataoko mafana tsara. Dia napetrako teo amoron-dalana izy ary nampanarahako taratasy sary tapanako tambola kely. Andray. Dia vita andrify ve? Fa menandrina teraka e.
tena disany alohandry e. Na dia fitiavana toina ary veky dia mahavita manary zanaka. Sabako akizany ary tena manena amin'izao mihitsy amin'izao. Fa hono aloha e. Nanahoana ny teo fiarahandry sy Patrika? Mivady any izany nareo sa ahoana? Teo ankivo tena tantara fa nisinaka. Ainy antony namereny Patrika na hanary an'ilay zanako kay mba hahafahany miala moramora amiko. Rehefa tsy azo mitany fahalalan-jaza hono aho dia naleo nanovatetika mba hahafahany misara. Marina kira misy azoko izany ka azavao tsara aloha. Tetika nentina ialana tamiko taola ke zavatra natao dia nasarisarina vaokiondy ny fiterahana tany amin'ilay voalaza hoe bebe ary taty aoriana vovoko fa aisa mikasika tsy tena izy daholo ny fianakaviana sy eo tany aminay na ilay lazainy fa hoe bebeany kay tetika nentina andamina ny raharaha daholo fotsiny ireny. Tena mahavandroso raha olombelona ka dia tsy hitandrintsony izany izy hatramin'izao. Ary ilay zanak'indrina anao ahoana? Mbola hitandry ihany ve? Tsy hitantsony aketo Patrika. Ilay zanako indray tena tsy haiko fa ohatrany hoe nafiako niaraka tamin'ny Patrika izany ka tsy ndrava eko intsony. Taoriana ndraiky lasa mivary lavo sy tena naditra. Nataoko daholo ny zavatra rehetrarehetra hitako hoe afaka aminoko eritreritra sy anadinoko amin'ny Patrika sy ny olana be nentina. Ndraiky mampalahelo izany tantara izany ka angamba ke tena vitako daholo ny adalàna rehetra tao anatin'ny telo taona. Saingy tao anatin'ny fanampoizana no mifanenako tamin'ny mamy. Izy no namelona indray fanantenako efa potika sy tsy nisy tsony ary dia tapa-kevitra fa ajango daholo ny adalàko rehetra. Ary tena leoko no niangana fiainam-baovao niaraka tamin'ny mamy mihitsy aza. Dia izay akia mino aho fa vokatry ny adalàna nataoko tahorin'ny fisarahana sy Patrika no tsy ahafahako miteraka intsony. Dia tena tantara marina ka. Dia ahoana kiny ataondry amin'izany? Natsoa moa kiny izao tao tsy maintsy manaiky zava-misy izao ilay hoe mizaka vokatry ny natao e. Raha azoko natao ka tantady ilay zanako dia nataoko izany. Raha tsy hoe efa maty angasina satria mahereza alohandry e. Izaho mbola eto foana vonona mifanohana amindry. Misaotra besaka kefa tena namana tokoa ndry Volana finty mahazo anao e marary fa mahiny ianao no ohatran'ny malomaloka ohatran'ny tsy ahitatiany mihitsy e. Tena ohatran'ny reraka be izany ary mamy tsy haiko hoe mitady anafy avy sa ahoana. Ka andao ary ho any dokotera tsika e dia mbola tsy alina be ny andro. Maninona? Maneny dokotera aho tena tsy dia amin'izany dokotera izany tsony kosa aloha fa maninona? Ary nanaona tokoa moa valy analizy nataonao e maninona? Makale koa ilay fanontanianao ka aizako isaka an'izay miteny ianao dia mametraka an'izany foana. Volana fina mihitsy ny mahazo anao e. Za maninona anao e? Tsy ohatr'izao mihitsy ny toetranao, tsy ohatr'izao mihitsy no ahalalako anao marina e. Ohatran'ny olona kizidina kiriana asa tsy haika misy inona. Volana azafady mamy tsy fananiako angely mahatonga kisitina ohatr'izao e. Fa inona nefa ny tena olana e? Zany vadinao ry volana. Inona no anafenanao ny zavatra mahazo anao ka? Mamy ahoana? Tena tia anahy moa ianao? Ory volana
tiako tena tiako ary mbola tiako ianao. Izay no natonga nananontany anao anie hoe inona ny mahazo anao. Tsy fantatra mihitsy aza manjotra ohatran'izao re. Za mba te hampifaly anao mihitsy. Zaho ary mifaly androale analizy nataoko tany amin'ny professeur dia nanahoana ka? Ina valiny? Dia hosanatri ve ka tsy afaka ny fampiterakitsika ro mamy misy olana ho no vatako vokatra finanako fanafody taloha dia izany nanimba ny tramonjanako. Maninona? Izany lozy zany marina ka. So dia mba manonofy ary ahy na hoe lainga kosa ny zavatra lazainao zany. Za ve dia andainganao amin'izany tena tsy zakako mihitsy nanainao izany vaovao zany ary. Tena mafy kosa zany. Dia tsy hanataranaka andiko zany tsika tsy mihinao izany ary volana. Ka tsy haiko tsony tena mila hipoaka mihitsy ary lohako ato mieritreritra an'izany. Mahereza ary volana. Zay zany no anjara nomen'Andriamanitra antsika koina moa no azo atao. Tsy maintsy zakaina. Tena kapoaka mangidy mihitsy ilay izy ka dia ina izany natao? Tsy haiko. Tena tsy haiko. Mety eo ihany izay ataoko. Aleo mihitsy aloha makasaina kely. Andeha hivoaka kely any aloha zahay. Mandeha tsara ve? Tena mandeha tsara kia. Sady tsotra be daholo izy mivady patron-ako. Kosa? Tsara kosa zaniko. Atao tsara fotsiny ny asandry dia ataovy tsara e. Izay ihany dia efa ampy. Iny kia. Sady izany tena tsy mijaly aho hoe. Gasy. Ohatran'izay mandry ny zanaka mihitsy ny fampitondraina eo. Zany? Tena dia hoe somary mafimafy aza indraindray fa mahafinaritra ihany ka. Satria mba mifanampinampina koa izy sy madama e. Rehefa hitany hoe tsy arako ny raharaha ohatrany. Ay ve? Mahafinaritra koa satria izany fa izao kely napetsako andriry aina. Hoe ahoana? Andeha hodany ambanivohitra ho aza aminy rasafotsy izao dia tsy haiko isa dia mba tokony miaraka antsika e. Sady tsy hijanona ela nge. Laha ty any dia efa miverina. Izany ve ke? Raso aloha kia andinika kely dia hita eo Eny e. Za nge tsy hoe maniry indri fa mba sosokevitra fotsiny ahy e. Mahafinaritra mantsy raha mba hitandreny any an-tanàna ireny hoe ireny mivady nosondrotra ny tany fa tsy manadiny ny tanindrazany. Izay any aloha e. Fa izao nga makiny mety miantso andry aminy fotoana iny dia hitako eo. Na za koa zany akina manembolembona ilay akanina sy dadabe fahiny e. Iny hoa fa mian-dalana ty sao dia sasa tondro be aty e. So be ny patron andry eo. Tsy mandroaka Eny kia mahazo tondry dia manaraka indray veloma ary e. Tia voya volana andrekako volana mamy fe zany fa ao rediratra aleo aloha tsy tary ny aina fa aleo zany andeha hamoana azy ihany ka voya ho avy fa ila izy natao atatra anaty ny volana efa adray jajerika sy naodotona tako lozanao volana mapiditra lehilahy ka dera afy anaty le izy vo mamoana
mangina ianao e zamitelyfony ao ary midira fa mamenatr'olona ka tabataba amin'ity andro efalina marina na iana aza tsy ho taitra amin'izany sarako zany e zara matotso maintsy mikozy aleo hoen'olona na iaina na iza tsisy raraiko azaty ary nanomboko viana moa ianao no sotro sarako atorova tsy mahita moa zana hitsaka tsara ho azy hitako dolo ny ataonao ary velany any ary mety zay mihitsy mahatokanao tsy mety bikin'io kozy sazinan'andriamanitra ianao avehivavy mbolambola tapisama ty vitanao ve milaza teny mandratrana oatra zany fa maninona mihitsy tiovetako sao dia mba tsy rarontsony sady amin'izay sa ohatra tsisy marina ange izany lainga daholo za voalazanao zany mararina sy rarina matotia dia zao kozoko aminao ianao tsy mety bikina momba ianao satria vehivavy ratsy fitondrantena tena tsoroko aminao fa malahelo mihitsy isany verinao matova zao arsisa isa sarako zao vatoko boribory tsisy fahadiby zany hoe dia tsy mampalahelo ho ianao kalaboba mitapy ty mamya maminona vazatsy mamo tsy anao rery ange moa tsy apa hoe malahelo sy mangery firy amin'ity tsy fahazoantsika zazy ty za koa nge mba malahelo e fa sainge vareny arahana hita reny alanenina natao tsy fitinohana ange momby efa ela raha matotiny retako tena ela leo efa firy 5 taona ve zao zay nahazo ana 70 taona ny asa maina fa tsy niteraka oetsy no ene tsy maiko siny ianao ry mamy raha miteny oatra zany tady dio anefa fa tsy fidiny ho anazy aho ary tsy fananiako mihitsy eo tody mody manao raha mafabe eto mody manrehetra mampalahelo mba hitanadalako ka aleko mandeha midodoro fa tsy bambala tsy mijajerika ohatra ampoto eta voatrarety fotsiny ema olona fanga ianao sy sakafo e sakafo aniny le za nge fa ny andranao vo inany lero dia sese frery anao am'izay no mabebeke alasa eny ariko tafandriamanitra vady malalako izany fa dia ina loatra rety io azo anaty tena mitady kivy aka setra vesara sy fijaliana sa inona mahatonga fiainako ohatr'izao ny vady mba natao hifanampisy hiara-hiatrika ny fiainany tena mba ho lasa mpanjatsa sy mpanao teny mahery zanaka izay mba nirina taona maro sy mety azo tena mafy tika dia isotro toka ilay zavatra lambarandreny kosa aloha tena diso hoe tsy manitsakisaka izany madama ary tsy mba mivoky ny trano izany mihitsiko ary tsy mampiditra olona fa tsy madama iny ihany le naman'iny
Fa mampalahelo any tantara madamo ity ka. Ity izy hoe momba. Ny olona momba tia maniry zaza fa ny olona miteraka manary zaza. Tralilay reniko navamin-doza. Alalo ny asako natao e. Efa tatrako nga amin'izay madamo. Iaina! Iaina! Mba anaovy raha mafana ny kira amin'izay azafady. Tena bongo be mihitsy ny masiny madamo izany. Mety avy mitomany ngamba. Ndry mampalahelo ahy izy ity ka. Andraso aloha resako hoe. Madama? Misy zavatra saika resako anao a? Oe ahoana ke? Tsy hoe miditra ny fiainatokantrano kory sanatria saingy efa noresiko toy ny ray aman-dreniko nareo mivady. Indrindra fa ianao zany ry madama. Efa noresiko toy ny reny mihitsy. Fa ono a? Fa ina kara ny tabataba be nitranga tamin'ny alina reny? Ino ndry reny? Ndry vemokiana fiainana. Na za koa zany mba gagy. Tsy fanao mamy zany hoe misotro toaka somamy zany hatramin'izay mivadinay. Saingy gaga aho omaly. Mahereza madama. Ny fahitako azy dia mitady isam-piady nareo mivady. Misy mialina amin'izao fifankatiavana sy toerana misy anareo izao dia izay nga mamelo andra amin'isy. Eny mety azo eritreretina ihany ake zany saingy ny fahitako azy aloha dia tena tsy zaka mamy mihitsy ny lazako azy hoe tsy afaka ifampiteraka intsony izay. Dia ny hita mety dia mamono eritreritra amin'ny toaka mba natonoany an'izany. Izay tokoa aloha fa sendra-pena daholo izany madama. Mahereza dia matoky foana n'Andriamanitra. Ndry mamerika izany tenindry izany. Tsaroko ohatran'ny hoe maivamaivana izany ana ny tia anatiko atiaro miresaka amindry. Araka nyresako anao teo efa nyresiko toy ny reniko ianao. Za maty tsy mba manana reny izany teo amin'ny fiainako voakela dia efa maty izy. Izay mararanao madama dia marary akoha. Misaotra ke Iaina. Ny angatahako amindry fotsiny dia izao aleo mba ho tazomina tsiambaratelo ireny zavatra inondry ireny. Tsy azo lasa indrina amin'iza mihitsy ireny iny fa na dia mamy aza. Rehefa mihoana ireo dia tsy fantatra fotsiny hoe rediredy ny alina ireny. Indry madama. Dia izao koa kia ndandry metsena aloha dia tsy maninona manaovy ndry somary elaela mihitsy fa mbola iresaka kely moako izay mivady. Tsy maintsy tena azo moramora ihany ake izany ireny zavatra nataon'ireny tsy maninona ka raha izay mampilaminareo. Reto mbola etsena ndry dia tiako misy vola ho andry mba hijerijerendry akanjo na ohatrohatr'izany ihany misaotra madama. Vitsy ty ilay rano fa andeha rano izahay andana aloha mandro kely fa misy raha mafana ho anao ndry ary mainy ty masonao ny tobongo be ngainao ny tomasy sa naninona andray dia tena tsy tsaroanao tokoa fa ny mamy ireny zavatra mitranga alina ireny fa nisy inona alina ary aiza aloha iainy toa ianao indray no atao an-dakozia lasa izy lasa nandeha ny tsena any izy andro efa misivy sasana any izy aho fa nisy inona ho alina marina raha nahatsiaro ninina ka alina be mihitsy ianao vao noto tamin'ny alina ary tsy vitan'izay fa mamo dia nanao vavabe sy teny mandratrana mihitsy ary tena tsy zakako ary mamy aleoko aza mahita anao mikasy tanana sy mamono mahafaty anaty izay manao vava sy teny mandratra ohatr'ireny dray aky zany ve eno azy dia voalazako anao izay ny fona aky
mifona ary vady malala koa. Teny tsy voahevitra vokatry ny hamamona fotsiny izany. Tsy vokatry ny foko mihitsy ny nanaovako an'izany angamany. Mamy raha tena hoe tsy zakanao tsy fananantsika zanaka dia tsy ovoko rano ianao. Tsy afaka nanome zanaka anao aho. Efa zaho ahy vadiko boribory araka no lazainao anazy. Volana mifona moa kisheria. Tena mariny. Tsy misy misaraka izany eo. Efa mpivaditsika. Efa nakaman'Andriamanitra. Ary natao isidra ny olana rehetrarehetra. Rehefa tsy mamangenao ry mamy dia mba mahafinaritra ohatr'izao iry. Tady dio anefa fa folo en'ny alahelonao ny alaheloko amin'ity tsy fahazontsika taranaka ity. Aza ampijalianao torentsony ary mamy. Eny akiry vady malala koa. Tsapako ane izany. Tena tonga saina mihitsy aho. Fa tsy nety nataoko. Nampahery aza ny tokony nataoko fa tsy hoe vao maika ny vary lavo sy nandeha sotro toka izany indray. Ka zao akia. Mariky ny fifonako sy ny fanonerako ny adsoky dia andaontsika mba hiaraka hivoakontsika roa. Ndao akia rehefa avy eo sa ahoana? Ko maninona moa? Fa saingy tsy aleo mba rehefa tolakandro. Eny ary tsy maninona e. Fandala amin'izay aloha ianao ary mandro e. Sao dia mangatsika eo indray ilay rano mafana. Lasa ary aloha e. Tena hitako hoe nampiova be an'ilay vadiko no nahafantarany hoe tsy afaka miteraka tsony aho. Hitako tena malahelo be izany izy. Na dia mody afeniny amin'ny fihetsika manambitamby aza. Inona kiny ataoko Volana namako ndria ary tsy soroka ilaza mindry fa tsara kira teny indria mamy marina rehetra. Indrindra ireny tantarandry taloha ireny. Amin'izay mantsy fantany tsara ny tena marina mahatonga an'izao fa tsy anjavonjavo aminy. Mino fa ndrivy ahoany? Raha fantany ve izany tsy ho vitany aminay? Tena tsy mahitena an'izany eky izaka. Ilasaky indria. Tsy maninona izany rehefa haindry fotsiny no mitondra ny resaka. Tena tsy vitako marina e. Vahaolana hafa aloha menaka. Tsy mahita vahaolana ankoatr'izany intsony eky izaho. Sady raha fantany ny marina dia mety afaka hitady vahaolana miaraka nareo e. Ka vahaolana inona tsoa moa no hitanay eo e. Efa tsy misy azo atao tsony ange. Tsy afaka ny fampiteraka izay. Ka aleo indrika ny kobina sy anafina marina mandrapahafatsy. Ka ilay fomba iresako an'izany amin'ny mihitsy ange tsy hitako hoe amin'ny fomba ahoana e. Sandry no iresaka aminy. Tsy mety aky izany Resakareo mivady ve dia tokony hijirako. Sady ohatrany hoe izandray malala lohany raharahany tokantranonareo raha miditra amin'izany. Aleo aloha izany ndinika tsara ka. Marina e. Izay mihitsy e. Dinio tsara aloha. Fa zakinana eritreritra hoe hitady an'ilay zanako aho. Tiako hita izy na dia tsy mahalalana akory aza. Tiako andray mifonako izy alohan'ny ekipimy masoko. Tsara aloha izany vinavinandry izany e. Saingy amin'ny fomba ahoana nefa. Tsy haiko akia. Mino fa raha mbola misy izany atao hoe antsony raha izany dia mbola ho hitako izay zanako izay. Ohatrany hoe misy fanantenana be izany atao anatiko e. Maherezaka ia. Izaho mbola eto foana nampandry. Fa angatadalana akia izaho aloha angamba. Ay, misaotra betsaka ary. Ie, mandram-piona akia.
dia arabaina zany ianao rena nahatratra ny tsingery-taona anatyrahanao indray. Za mihitsy kia dia mirary soa hotahin'Andriamanitra dia mitombofa endrena trany. Ie dia misaotra anareo izy mivady a. Mankasitraka be tabenareo na tsy aro aho tamin'izao aniversairako izao. Tena tsy nampoiziko hoe izany kay ny antony hitondranareo anaty amin'ny restaurant aty. Ie ka mamarika fiarabanay andre dia misy fanomezana avy aty aminay vady reto. Way fa iny reto fa izy mivady to firavaka volamena so dia mba tsy mendrika eo anahy reto e. Tsy mbola nananotry nito mihitsy ny zatra amin'izay nenako e. Efa fonay ho anao reny a. Ianao ane ka tena raisinay ohatran'ny zanaka nateraka mihitsy, tsy olo-kafa mihitsy ianao aminay. Izany mihitsy kia atolotra ampitiavana ho an'Dry reny. Misaotra ry izy mivady a. Andriamanitra tokoa ny hamarisoanareo. Fa mandrapatonga ny sakafo sika aloha dia tsy aloha mba miresadresaka kely tsika e. Sa hoana ry volana? Za mihitsy. Hono ary aina. Ie. Misy fantaina tiako antaninanao. Mba afaka lazainao anay fohifohy ve ny tantaranao hoe mombamomba anao sy izay mety hoe tantaranao ka nahatonga anao hiasa taty andrenivohitra. Tsy manina mihitsy ka. Araka ny lazaiko anareo ohatr'izay dia tsy mba nanana ray aman-dreny izany a. Fa dadabe foana no taizana hatramin'izay. Hatramin'izany mbola kely izany io mandra-pahafatiny. Mandra-pahafatiny ilay dadabe nareo izany? Taty ariana hoe voafantatro fa zaza nitaizany fotsiny fa tsy zafikely ny akory. Ay! Zaza hita ny tany amoron-drano mony ahy e. Araka ny lazainy dia narian'ireny koa dia nisy taratasy sary tapaka izay nampanarahan'ilay reny koa. Sary tapaka? Ndry fa nanina tapaka teo koa ty volany tohatra amin'ny valoarika tapaka teo. Eno a? Fa manina ianao madama? Iaina ny zanako marina. Fa zanako ahoana? Volana sao dia mba lasa dala ary ty ianao? Tsy lasa dala mamy a. Ny zanako tena ny zanako io mahaloana anahy. Ndry aza ny hafaliako marina. Etsy fihingo izany zanako izany aloha. Madama, fa zanako ahoana? Dia ho sanatry ve? Iaina mitovy amin'ity ve ilay sary tapaka any aminao any? Way fa tao mitovy. Raha azoko tsara izany dia ianao ilay ka tena tsy mino a. Tena tia manoloana anaty ve izany vavy tsy vanina nanariny zanany? Ena kia za tokoa ilay vehivavy tsy vanina mpanary zanaka lazaindry izany. Zanako ndry. Fa inona re tiry lanitra marina mafy raha misy azoko mihitsy ny zavatra lazainareo mamy a zany io. Tsy teritreritra n'izany e. Lafaka ena andraso mafona kia. Volana andraso fa inona ary ty ataonareo ty? Volana Armino fotona ny fiara izy fa ninjika tamin'ny aina izy tsy haiko hoe inona no nahazo azy mianaka fa vo avy nampiseho an'ilay sary tapaka taminy aminy volana tonga dia lasa midity ny aina dia lasa nanenjika azy koa volana sady miteny hoe mifona ny zanako ka tsy hitantsony ilay fiara nandeha teny amin'ny arabe. Tena tonga dia mifoana ilay fiara izy satria nanapaka tapoka.
mafy hatramin'izao izy eo amin'ny hopitaly eo dia lira tena tsy hita mihitsy mbola zaina vo teo izy zao fomba nahazo tory satria mba nomeny dokotera fanafodina mpatory. mazava azoko tsara daholo zao ny fandehan-tantara rehetra ka. Fa mazava aminao ahoana ary mino a? Nga misy zavatra fantatrao? Mino a? Miangavy ianao a. Raha mahafantatra zavatra ianao a, dia lazao amin'ny marina. Lasa tompotra amin'ny eo ny fotsiny ane zahay. Mamy a. Ahoana? Andao lotsabony volana. Dia ho tediavina koa iaina. Satria zareo ihany ny lakile an'ny tantarako. Tena tsy azoko mihitsy ka. Fa ina daholo izany kinafinafina roa izany e. Fantatra tsy elo ihany ny marina e. Marina? Fa zao aloha andana tedavy iaina. Tena ilaina izy maty satria izy no isan'ny fanafody mitsabo amin'ny volana. Sy hafaingana ny fahatsarany koa e. Ka i volana zany e mbola marary. Sady aiza koa no ahitako anena. Tsy maintsy karoanao izy. Izy ihany ny fanafody asitrana amin'ny volana ho ahy efa miteny anao a. Ho lasa dalo mihitsy ny volana io raha tsy mahita azy e. Ka inona ary no atao e? Izao e. Efa eto fa ndany ianao mandeha mitady any aina. Mino fa any amin'ilay namana izy izay no mipetraka. Tsy nilazaina anareo ka ny toerana misy ny namany na ny fianakaviany? Iaina indray aloha dia tsy manakava an'izany aty e. Fa ilay vehivavy napiditra azy tany amin'ny agence izay a, izay no lazainy fa hoe namany. Andana ary jereo fa mety ihany izy izay e. Tsoroko aminao aloha mino a. Fa noho io vady koa no anaovako an'izao. Atreto matsy a, dia tsy misy zavatra azoko mihitsy ny fandehan'ny tantara rehetrarehetra. Andana aloha fa azonao foana io rehefa tonga eo iaina. Eny e, aleo ary aloha andeha. Eo ianao a, aza ilodozanao mihitsy izy dia mba ianao manara-maso azy tsara eo. Izay fa lasa vetivety aloha. Ndana re a, dia aza ela loatra any a. Tena misy marina ny antsondraka. Iza monina na po fa mipoitra indray ny tantara rehefa 20 taona lasa izay. Ary dia indraitra ny tao mihitsy ilay mpianaka tsy niona nandritra izay taona maro izay. Tsy mety izy ao ataondry izao a. Rendry niteraka andrivy dia tsy jerendry sady amin'izay ty izy tra adotsy. Tsy misy tokony anariko azy akia. Sahaza azy izao. Ampafirin'ny fangirifirin'ny nampitondra ny anamo izao e. Na zany azy e. Zany ka zaza tapa-bolana na nariny e. Zany rehefa izy indrindra mbola isiralaiko azy any na hoe ho tiako izy ka. Aza manao an'izany kia. Aza mamaly ratsy ny ratsy zany. Tafa ohatra key zavatra vitany a. Mikatona tanteraka aminy ny foko. Raha napoziko ilay mpampiasa ihany ny reniko a, tsy mba niasa atao mihitsy a. Naleoko ihany fadiranovana sy mahantra tany ambanivohitra ka. Toy izay nanaiko andevozony tao. Aiza koa aky dia izany a. Antsondrano na tonga nareo mianaka ho tafahoana toy izany. Tsy navelan'ny fiainana tsy onany ianareo na dia 20 taona raha teo ariny e. 20 taona lasa izy izay navitana anary a. Ankehitriny izay vao hoe zanako a zanako. Tsy mety an'izany a ka. Ary io famombana io mitodiny nanaovany a. Sahaza azy ki izany a. Dia tena tsoany amin'ny hopitaly mihitsy izany ry. Tsy hoana e. Feno loatra ny foko. Zaza nanapa-kevitra mihitsy hoe andeha hodena ambanivohitra fa tsy mahasoaka iny aty a. Odio! Aiza olona e? Hoadray. Misy olona izany. Andraso aloha jereko. Manao ianao? Salama tompoko. Azafady indrindra, saika an-tany aho hoe ono a? Ato ve ny misy anena azafady? Ianao moa le namany? Eny tompoko, fa isaka ianao azafady. Ny tena marina tao amiko izy no niasa e. Ary misy vonjena tena ilana azy maika mihitsy.
ohatra ka ao izy ao ary mandrosoa aloha ianao e. ry tora misemapy fa hoana koa nahitanao anaty aty iaina ndao re vonjaina tena maika be tena milanao volana mirediredy ny anaranao foana izy ao sady tena marary mafy izy vo mafy izy ka ina mo nidirako amin'izany tsy misy raharaiko an'izany mihitsy iaina tena mifono aminao ah tena mifono mandoalika sy milela-paladia aminao ahy tena milanao re volany ianao sisa no amin'ny fanafodiny iaina hatr'izay izy tsy ny raharaha vita amin'ny manary ahy ka rehefa misy ilanana vo hoe mody manampitamby indray tsy anaika an'izany mihitsy a iaina teo vitanao ve ny amela azy rery amin'izao fahavoazana izao e na za koa azany hoe tsy mahalala an'izay fandehany tantara mihitsy taloha e fa vonjena no nakanesako aty aminao ndao morena andao mo e sao dia tara loatsika iaina efa olon-dehibe ohatran'io ve kiny mandadilay sy mitala eo anatrendry dia mbola tsy hanondry ihany a mba matahoraky ian'Andriamanitra noho ny fitalaonao raha misy dia tsy maninona ary misaotra iaina so ananakitsy no ohatra an'Andriamanitra koa mantsy raha sanatria hoe noho izana fa to olona anankiray tena misaotra retsy misaotra retsy nampandevitra ny ambom-poondria ary andaontsika andeha andao amin'izay andao ary rava afaka kendry te ndao eraka aminay tena mety mihitsy izany ravo ndao fa tsy maninona e andao zareo afaka mitsarana afaka manameloka anahy koa kanefa tiako fantatrareo fa tena neniko ireny zavatra ratsy vitako ireny indrindra fa tamindriry iaina izay zanako nefa dia vitako nanarendrisy tsy nrarahandreno sitrapoadalako tena mafy tokoa anao izoganetiko hatramin'izay nenako izay tsy moro izany hoe fiainana tsisy ray aman-dreny izany hidadabe no niteza karakara namelona ny sahirana tamiko mora miteny hoe mamela fa sarotra kosa ary madamy volana amafany tantaranisy tena gaga sy talanjona mihitsy amin'izany tantaranao izany ry volana vitanao ve izany indritra izany tena tsy mampinoka izay angely lazako teny am-boalohany hoe afaka mametsina sy manameloka anahy nareo tsy anjarako mitsaranao ary sy fombako izany mandatsy olona fo izany samy mihitsy mantsy nampianarany dadabe anahy volana mahomotsa sy tena mampalahelo izao toerana misy anao ankehitriny izao zao hoe anao tia malemy tsy afa-mitsangana tsony atositosika amin'ny chaise roulante vokatry ny lozana azo anao iny dia mbola sahy ihany fe ny hoe andatsanao izao no teniko aminao atao vianatra ny lasa rehetrarehetra tadio fa misy farany zavatra rehetra ary tsy maharitra eny misaotra nareo ny amin'izay fa mba misy fiangaviana kely aminareo mianaka ty tsy haiko hoe mety aminareo ve sa lazao mangata-pamelana aminareo ary zareo alohan'ny kipimy-maso koa tsy maintsy ho tonga matsy izany volana aza dia miteny ohatr'izany re ianao hoe miteniteny foana loatra vadiko foana ianao ary tsy mitana raha elo aminao mihitsy aho mamilanao ahy tena mamilanao ny foko manontolo tsoroko aminao oatra na da mivolana fa raha ny zava-bitanao tampoko dia tena fahavalona andrezako anao noho ny fitsohanao andraikitra saingy tsaroko ilay teny dadabe teo am-pelanaina hoe aza mitana lahelo na mikasany hoe amaly faty ana iza na iza tadio foana ny anatra saina taoko anao hatrizay tsy avina dia zay everinao fa valinao aza ka zao
tsy haiko hoe amin'ny mareniko anao sa amin'ny mahafavalo anao no anamelako anao. Tsy mitana lahelo aminao ary matamin'ny volana. Ataovy anatry ny sisy ireny araka ilay nolazainy ramosianao teo. Misaotra betsaka kia. Tena misaotra anareo. Zaho avy mahatsiaro maivamaivana. Zaho ankiri aina. Ho fanerako ny raha tsy vitako tamindria. Dia mety indrira ho atsangana eo zanakay. Izany mihitsy Rena. Vonona izay mivady ny anangana anao zanaka raha ohatra ka mety ianao. Tena tampoka be amiko loatra izany izy mivady a. Eny e, aleo aloha angamba mandinika tsara. Ndry ihany ki eo a. Tsy manery andriny amin'izay fanapaka-hevitra indry mihitsy a. Fa manomboko izao aloha dia tsy manao raha ohatry ny hoe mpanampitsondry. Fa apitra olona vaovao tsika. Ary eo arena rehetra hitandry ireo a dia efa voatokana ho andry ireo. Soroko aminareo aloha fa tsy dia tena rena loatra no ohatra tadiaviko aminareo e. Fa fitiavan-dresy ireny izay tsy nananako hatramin'izay 20 taona izay. Izay aloha dia marina. Niezaka ihany mantsy tatabe nanao izay vita fa tsapa ihany hoe tsy feno e. Iaina, ianao angamba ilay zanaka efa nomen'Andriamanitra naika. Matoa tsy nentina zaza mihitsy izay a. Dia ianao no efa natokana ho anay. Eny e, manomboko izao izany dia tsy fahavaliko intsony ianao ry matamin'ny volana fa reniko. Ary ianao koa ry monsieur mamy dia iraiko. Ianareo izany ray aman-dreniko. Aza matahotra ianao anaka. Na tsy zaza naterako ary ianao a. Dia tena zanako ianao manomboka eto. Ary etiko toy ny nateraka mihitsy. Misaotra ry dada.